ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Dia mbola fahariavana afaka fampiaraba sy mifampitafa amintsika mpanaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ny lohahevi-dehibe no mena odinitsy dia ny hoe amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra manavotra ny mpanota. Raha ny amin'ny andavanandro mpianantsika olombelona ny antony ilana ny avotra na fanavotana dia tsy azo anoarana, dia tsy inona fa izay mety mamiravira ny aina ka mahatonga fahafatesana. Atsoika tondroina ohatra amin'izany ny tsy fahasalamana vokatry ny aretina izay tsy ahitana fanafana na fitsaboana intsony. Fa hany sisa atao dia ny miandro ny fotoana izay alasana ny ava-malalatsika. Dia toy izany ny lalam-piainana mahazo ny mpanota izay tafasaraka amin'Andriamanitra, eny olona lavin'Andriamanitra azy, tsy manana fanantenana natoky ny amin'ny ahafany avy amin'ny gada mampatorany ota, avy amin'ny fanameloana ny ota, dia izay maningitra ny eritreriny ary indrindra avy amin'ny tahotra ny fahafatesana. Fa zavatra tsy mora tokoa ny miarika ny fahafatesana ao amintsika olombelona, fa mampangina na dia ny tapy pahaizana azy sy ny be ady hevitra. Ny azo atao mampionona ny fo dia araka ny tena mpahendrena manao hoe angina ka tsy ireo bava fa ianao nanao izao. Fa raha mangina misy tanondrika tokoa ny olombelona mandroana zavatsarotra toy ny fahafatesana. Andriamanitra kosa dia mbola manan-kambara fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia koa toko 7:7 ary ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Inona reto ny zavatra tsy hain'ny olona fa hain'Andriamanitra? Dia ny manavotra ny fanahin'ny mpanota izay rendrika sy voafatotra ao anatin'ny onaonan'ny fahotana ary olomeloko miandro ny fiarany fitsaran'Andriamanitra farany. Izany dia toy ireo olona any amin'ny firenena sasany izay voaheloka fa nanao fahadisoana be vava teo amin'ny fiarahamonina ka miandry ny fanatanterahana ny famonoana azy. Fa tsy misy tokoa zavatra izay tsy hain'Andriamanitra. Fa na ny maty tahaka ny Lazarosy efa nalevina efarana aza dia indro fa mbola tafatsangana ny voaka ny fasana nisy azy noho ny teny Jesosy tamin'ny manao hoe ry Lazarosy mivoa. Jaona 2:7. Koa raha hain'Andriamanitra ny manavotra izay tsy avotry ny olona. Ny fanontaniana dia ny hoe fomba ahoana no atanteraka izany. Ny lohahevitra ny perikopa izay atrehantsika amin'ity anty manome valiny mazava ny amin'ny fomba fanavotan'Andriamanitra ny mpanota dia ny hoe tononontsika amin'ny anaran'ny tompo Jesosy Kristy no avotra ho an'izao tontolo izao. Jesosy Kristy no avotra ho an'izao tontolo izao. Dia araka ny fanambaran'ny Jean Apôstôly manao hoe izy no avotra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Jaona 1:2. Asa lehibe ary tena matanjaka indrindra izany asa fanavotana izany, satria natao hoe avotra dia fanafahana avy amin'ny zigoan'ny fahafatesana sy ny fanameloana noho ny ota, dia asa mandrava ny hevitra izay mampisaraka amin'Andriamanitra ary famelomana indray ny fanahin'ny olona mba hivelona amin'Andriamanitra sy ho velona ho an'Andriamanitra.
dia misy ny adevitra ataon'ny sasa manao hoe fa maninona moa Jesosy no avotra fa tsy anarana hafa, nahoana izy no izy rery ihany no avotra fa tsy misy koa hafa. Dia samy fantaniana izay manakina ny Kristy na Mesia vohotran'Andriamanitra izany, vohotro indray tokoa ho tompo sy mpamonjy tokana hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Koa tsara valiana vetivety ireny karazam-panontaniana ireny mba ampahazava isaitsika amin'ny lalan'ny fahalalana izay lazain'ny soratra masina. Araka izany, ny fampiorenana ny finoana filazantsara an' Jesosy Kristy izay lazaina hoe koa ny finoana kristianina tsy vokatry ny fisainana na fanambamboarana izay ataon'ny olona araka izay safidiny fony, fa tena fanomezana avy amin'Andriamanitra, ny atao hoe fanambarana, révélation. Manaraka izay, asan'ny fanahy masin'Andriamanitra ny fanambarany rehetra, indrindra ny mahatompo sy mpamonjy an' Jesosy, dia ny fanahy izay mitarika ho amin'ny famarinan'Andriamanitra rehetra araka ny filazantsarany Jaona 1:17. Koa ny tsy faneken'izany dia mampandainga an'Andriamanitra sy ny fanahy masina. Izany no atao hoe manao blasfémie, miteny ratsy izay tsy azona famelan-keloka araka ny fanambaran'i Jesosy ao amin'ny Matteo 2:21-23 zany. Manaraka izany, ny soratra masina irery ihany no fahefana manorina ny fanambaran'Andriamanitra rehetra izay manjary fotom-pinoana ho famonjena ny olona sy izao tontolo izao, ary tsy misy fanambarana hafa ivelan'izany. Fa voasoratra hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandraisan-davitra, ho fanotsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timothée faharoa 7:4-7 zany. Rehetra zany, inona no adiditsika manoloan'izany? Tsotra izy, rehefa nomenantsika ny fanambaran'Andriamanitra indrindra mitsiasika mampamonjy an' Jesosy, dia ny mino sy mandray zany fanambarana zany ary mampiatra ara-pinoana izay lazain'ny soratra masina, dia ny finoana an' Jesosy fa izay mino zanaka manana fiainana, ary manady zany ka tsy manaisotra na manampy izay lazain'ny soratra masina, fa anton-javatra izay tena masari-piarina indrindra an'Andriamanitra zany araka ny fanambarany any amin'ny boky Apokalipsy 2:19-20. Ahoana ary ny fanambarany soratra masina ny amin'ny mampamonjy ary mpamonjy tokana an' Jesosy Kristy ka inontsika azy. Dia tononontsika fa teo ny fanambarana nataon'ny Jaona Mpanao Batisa nanondro an' Jesosy tonga nanatona azy. Indro izy ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo izao. Jaona 1:7. Dia teo koa ireo apôstôly izay niray saina sy niray feo nanao hoe izay hitanay sy farenay no ambaranay aminareo mba azonareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny iray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Jaona 1:7 zany. Teo raha teo ny fanambaran'ny Petera apôstôly izay mpianatra ny fanerasera-kaiky tamin'i Jesosy. Nijory vavolombelona raha ny sakan'andro mpitarika jiosy izy. Izy ireo fa ireo mpanapaka, olona mpanao ara-dalàna mba tsy hiteny mpianatra amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe iteo izy mivatra izay nolavina ireo mpanao trano, nefa tonga fehizoro ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azoantsika famonjena. Asan'ny apôstôly 4:12 zany. Teo raha teo ny fanambaran'ny Jaona apôstôly, ilay mpianatra niankina tamin'ny tratran'i Jesosy manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'lahy tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona 1:7 ary tsy inona zany fa ny voninahitr'Andriamanitra izay tsy manam-paharoa tokoa.
ary dia nampiny hoe tsy nisy nahitan'Andriamanitra novinanaoviana fa ny zanaka lahy tokana izay ho antrantran ray izy no manambara azy, zany hoe tsy misy hafa afa-tsy izy Jesosy irery. Jaona toko 1:7. Ny tampony sady mameo ireo fanambarana samy hafa ireo dia ny fanambarana mivantana avy amin'Andriamanitra ray izay mampahafantatra sy manamarina ny amin' Jesosy hoy izy, inteny zanako mahalalako izay sitrako izy no henoy. Mateo 7:15. Amin'ny teny hafa dia hoe aza mihaino feo hafa rehefa zany, ary ny hoe izy no henoy dia velary ny mpandika teny sasany aza hoe izy no hinoy, fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny Paoly dia avy amin'ny teny Kristy. Epistily ho an'ny Romana 10:17. Andefezina sahady zao dinika mafonja izao, anterina iandry avako aza mba ho isan'izay tsy mino fa mino ny filazantsara. Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino dia ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy. Mino an' Jesosy Tompo fa izy no nanantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahazoantsika araka ny fahasoavany, araka ny Efesiana 2:7 vaky teny androany koa zany, dia ny fitiavany ny mpanota ho voavonjy zany. Mino azy fa efa nahavita ny avotra izy araka ny teniny farany teo ambony fijaliana hoe vita. Izy no avotra ho antsika so an'izao tontolo zao, fa nalahidiny vavadiny lanitra tokoa izay misokatra ho an'izay rehetra mino azy. Aonao izy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Jaona 4:19. Ho voninahitry ny ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanak'irery ihany any izay rehetra nambara tamintsika tamin'ity andro ity, mba ho teny tonga nofo ao amin'ny fiainana sy ao amin'ny fontsika tsirairay avy, hahavelona antsika amin'ny fiainana mandraka izay eo amin'ny fanjakany lanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika vitaiza.